Zavy fandarina eto monja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka Zavy famererana amin'ny fitora arivo. Rehefa misy faharaiky amby roapolo ny volana aogositra 2024 manantitra ny araba tompolasy tompovavy atsika rehetra manaraka ny monja-peon'ny viva ka tafahoana indray ao anatin'izao fandarana okazava izao mampatriky Andrianja Nason ny eto amin'ny fanolorana mirabanao ihany koa mamsoa amin'ny lafiny teknika kombatanina ao atsika rehetra naiza toerana misy atsika amin'izao atoandro izao izay aloha fa hitravetransika amin'ny akomavo misongadina amin'ny akapobeny. Mitatitra olona maherin'ny 5,000 isan'andro fahombiazana ny 5 andro voalohany manokana nanokafana ny teleferika. Fakanankeriny lavon'ny bala ireo jiolahy ny taky volabe 13 tapitrisa ariary. Tisady 9 any Yokohama amafisina ny fiarahamiasa eo amin'ny Madagasikara sy Japana. Kitany baskety Anthony Toliver sy Sylvia Fowers tonga eto Madagasikara manome lanja ny diplomasia ara-panatanjahantena. Mbola anatin'izay akombaovao izay ihany sika ry mpiaino hajaina fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara lany ho filohan'ny pastera lany ho filohan'ny efitrikana zany ny pastera Andriamampianina Zakaharimasi. Université Barikadimy mpianatra 9 samboriny mpitandro amin'ny filaminana. Filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy hiemotra ao rehefa misy ahasoany malagasy. Fianana Temple Sadeky nahavita fanamby tamin'ny fiarovana ny délégation vahiny ny polisy pirenena. Fahatanana Antananarivo ivoaka ny farany herinandro ny falim-panadinana baccalauréat. Zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino hajaina makasitraka makatelina indrindra tokoa. Ny taridalana kely fotsiny ngamba no entintsika dia tonga dia sehatra ianareo amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday. Ny anisan'ny vaovao misongadina moa zany izay ataontsika hoe tsy azo ditsy hita nasana amin'izany dia betsaka amin'ny fanontanian'ny olona momba ny resaka Boeing 777. Ny vaovao fantatra zany zao dia hoe zay zany mba ampitaina amintsika mihitsy hoe ampouliny no voasarimotra ary dia mitohy ny famotoran'ny FBI ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Zay ny vaovao mahakasika an'iny fa nitaridalana tiako tenenina dia hoe hitondra faneho-kevitra ianareo ao anatin'ny antso amin'ny finday amin'izao atoandro zao malalaka ny faneho-kevitra eto ampanajana any mba fehezantsika eo amin'ny 2 minitra sasany mba hahafahanareo maromaro kokoa zany dia any amin'ny fotoana fohy dia fohy farantsika mitondra ny famotinana mamarana ny fandarana zany hoe mena sehatra mihitsy zany ianareo ao anatin'ny faneho-kevitra amin'izao atoandro izao. Akafaingo asika dia omenantsika ny laharana 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 Armi 032 91 901 20 032 91 901 20. Ireo zany no laharana hidirantsika andrasana zany ny antso avy amintsika ry mpiaino hajaina. Ireo ny laharana verina ihany 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 Arni 032 91 901 20 032 91 901 20.
Ireo zany larana idiratsika raisina ny antso voalohany. Miraba tompo. Salama Mampatrika. Miraba tompo. Salama. Dia miraba ny teknisianina Imamso namany eo tsy diso Maividiolina no miantso. Eny tamin'ny vaovao fa ohatran'ny misy amin'ny protocole SADC dia roritiny ohatran'ny oririka mombanamboly izy ity ka samy misitona amin'izay tsy fitiavany azy. Dia gaga ianao hoe mba ray aman-dreny ihany ianao dia maninona manao santazy ohatran'izay. Tsy faly ve hoe mba filoham-pirenena malagasy ny filohan'ny SADC dia tokony ampiny izy anatotosany andraikiny. Fotrany anaovana santazy day dia ohatra fa raha vao mandinga any eo ianao dia hoavy zay amin'ny angaty miarina dia hoe mba malagasy avy zany olona zany sa dia tena hoe alahelo seza tokoa fa manina nefa raha mba kalme. Za zany tena gaga mihitsy hoe reto mpanohatra reto hitomandy hitondra nefa ny raha mifetrika sy ny langazy ampiseho anareo dia tena mamparikivo ny vahoaka mihitsy. Ity hitondra eo amin'ilay toerana teo tonga amin'ilay toerana nefa ny toetra seho anareo tena tsy miendrika. Dia za zany teny hoe raha ohatra ka manana eritreritran'izay ihany nareo ovay ny fomba fiteny, ovay ny fomba fietsy, alay fo ny vahoaka raha ohatra ka mbola zakanareo. Fa raha koatra raha zao aloha zany ny zava-misy dia za vao nanamafy teto hoe mangataka aho ny anaovana referendum eny na tsy andovanana lampandrenina fa ny filoha mitondra mandana koa indray na ny député izay maro anisy ao Tsimbazaza hanao amendement hanovana lampandrenana ahafahan'ny filoha satria izao tsy mbola vita hatreto aloha ny vinavina fa tohizana mandana koa dia manentana zany hoe taterao zay zavatra zay fa raha ny mpanohatra ny adalany no manaraka ny arabe. Mbola be nihita fa misaotra tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika hatrany ny antso Anao tompoko. Maraba ny teknisianina. Miaranga dia tso fotsiny. Mitondra teo ny Ravalmanana hitako fitaterenena SADC. Fa rehefa tonga amin'ny filoha Andratjelina ve mitondra SADC dia zany zavatra ataony. Mba fantany ve zavatra nataony teo amin'ny fitondrany. Izy ny be nanampitrolona tao amin'ny fitondrany raha be izy io. Ary firy moa no maranila ohatranay no maty tamin'ny zanadambony. Ka manao anakehitiny manao an'izany. Ireo le mpamadika rehetra ny araka taminy tsy mahagaga ny olona mpamadika fa tsotrongo ohatran'ireny foany. Ary tsy mbola misy mpitondra nanokatra vilany malagasy fa ny sandrinao no nananao. Marina n'le raha lafa dia tsy mosinanina fa za dia tsy mosinanina ny hoe ny zavatra mba vita rangaha dia mba tokony hiderana amin'ny mpitondra. Fa maninona no manao an'iny Ravalmanana firy ny fananany zanavahoaka za zao tsy manjanona tamina maramilanana tamina filanana amin'ny zavatra nataony. Ary ireo vilona MCD ireo mbola manaraka azy olo sy tonga say matozy nanao lalana dia mara ny tenin'le mpisehatra ho maly ny hoe ny tobily tamin'ny tikosy ny madoro na tonga nazy nanao lalana tompoko. Oka zava zay fa leo ivovony rangaha fa manao ny prezidantsika ho lava velo sy nakohonana ary hoela fanapana atovy ny referendum iverena ny fanitely ao indray fitondrany. Makasitraka Mampatrika ao Pain'Andriamanitra tsy tena nakasora tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka. Eny tompoko mirabanao tompoko. Miraba kita amin'ny okazana. Miraba tompo. Miraba kita amin'ny okazana. Miraba tompo. Ataovy moramora le radio anao azafady. Ataovy moramora le radio fa la. Eny tompo. Miraba anareo ao aloha. Miteny président Ravalmanana hoe rehefa miditra amin'ny protocole SADC dia anisany lazaina ny liberté de la presse. Fitadidiko efa tatra tamin'ny oktobra izy nampifangaro le fitantanana ny arabola dia najanony banque mondiale sy ny FMI namoaka vaovao ny Viva izy nanapaka ny Viva tsy naheno Viva nahita Viva dia mahagaga nefa izy ara tsy nanaza azy tamin'izay fa zao izy mampasiahy an'izay zavatra nataony ine zany taloha nefa eo anatin'ny SADC satria fa tamin'ny 2005 sika miditra tamin'ny SADC dia manahirana zao izy indray izy manome lesona amin'izao fotoana izao dia gaga fotsiny ianao izy ireo. Isaorana betsaka Mampatrika. Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka.
034 53 031 78 033 60 640 59 Arni 032 91 901 20 Miraba anao tompoko Reba mami, miraba, mami voninahitra mami. Miraba tompoko. Mami voninahitra ny ekipa rehetra ao anaty Viva. Miraba ny namana rehetra mpiditra atao anatiny Okazava 335 afaritra Tsinanana ihany no miresaka. Voalohany indrindra retourdage indray Indiaravalo sady voatazo ary apetraka somatsara eo anatin'ny Sadeka ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Narary indromitsy vorondray hono zany hoe firaisankina zany vondro firaisankina zay ny anarany zany hoe reo lehilahy atreo zany nandray kajena fa nisy endrika ohatrany hafahafatay ry zany zavatra tiana tenenina dia tsotra zay ozy dia nanarary ohatra ny resaka tamindreo le filoham-pirenena tonga teto ary nametrapetraka tamin'izareo zay ozy izy tsy fisy ny atao hoe nylazay indretrarehetra tao fahalalam-panao gazety demokrasia ninona fampitahorany zavatra tiana resana dia tonga dia ozy izy zao ozy nataony hoe ataovy le izy ataovy demokrasia nareo apetrahony fahalalana fanaovana gazety hitana eo teo izy mantiany datandrozareo efa manao retourdage eo filoham-pirenena ny filoha sakety ataovy ny tatotranao alefasany aminy afaka mijery izy manao hoe sambory leranga io fa tatanakorotana firenena zavatra tsotra ny resanay eo ny Sadeka vory reo antamina andeha raha sika isan-karaza mihitsy anomboka atao fandraisanandrzareo tonga somatara napetrapetraka amizay eo ministra rehetrarehetra napetrapetraka ny arabary napetrapetraka ny filoham-pirenena farany tonga daholo zay rehetra representant feno isa nataony famindram-pahefana titinareo natao atrany amin'ny universitaire mbola misy olona nandrasanay jerenay tonga tany hoe aiza lerangabe resakabe zay laza kariko mpampianatra mpampianatra pikariko sitanay de ozy zay hoe rehefa tonga le fotoana ohatrany tony mba tena tanan'le olona tsy misy de fa rembatkely fa manako lazay zavatra mampalahelo sy mampime aminareo de tsotra misy namana teo Navijona mevinata anao Navijona tsika tsy miambola fatatra tsara mbojanaka kita famahy latika tsy miembotra fa mandroso zavatra tiako tenena Navijona tsotra tika mba tsika ao anaty zany referendum fa automatique io mandeha 2028 zany automatique atonga eo efa nolazaina manga efa masaka lataka tsy mara le raiky ala rehefa tena tezitra mihitsy manao hoe raha zay fanitanako vahoaka te tsy mety tezitra amin'ny vahoaka lany eky a de vehivavy anankiray ro moa fa nitsoraka tsitatsony misy anankiray zay koa tsitatsony le tao amin'ny BS moa nga de ondrareo hoe tsitatsony efa mangingina zareo ndray zao mamorona an'le resaka eo ka nenay tsotra fotsiny aza excitenao a zavatra tokony tsy hoany amin'ny izy fa raha ohatra tamin'ny andronao a de aza diny mpangadragadrainareo daholo rebe de rivonina itsy riroa laratsirake mbola tsy tononoko ny aby potipotenareo daholo ny orinasa sady tena goavana be tam'izany le trois frères ny tan'olona zay nalainao saika namonao namanay tato anatin'ny Viva Martial zavatra fantanitra olona zany ka raha ohatra zanadambo mbola tena verina eo de mila anao verina eo fa zay tsy mila zanadambo zany zavatra petraka fotsiny de zao fitantanam-panjakana ao anatin'ny ara-dalàna atongavana any amin'ny 2028 io zay mahita zay ngefa miteny aminao zay tsy milaza hoe ahoana sy ahoana fa mipatatra eky zao io zay mahita ny etape manaraka hoe inona ny atao mbola Sadeka io manaraka satria ny zavatra petraka de tsotra mararendona nareo fa tafapetraka teo izy lazainareo fa napetraka teo izy azafady mifandiniana momba azy sy ny fitatana nataony na tonga azy teo de mbola miteny hoe mbola mety 2-3 mandat misy filoham-pirenena toran'inge teo na azy 2-3 mandat fa maninona nena io ny atao ndray mandat fotsiny zay mahita 2028 ngamba ny vao miala io ka ianay tsotra efa mararendona reo de minana zupapay de efa niteny misy artiste zay oa inona ho any fanafotokony amianandreo io zay zaloko sinina ray boaty ina ray maraina ray toandro ray arivo mety lamina nareo fa raha ny zavatra petraka ay ao anaty fitantanana filoham-pirenena somary kototra amin'ny zavatra resanareo mihitsy zay fa zavatra petraka de zao zay miaraka aminy ao arina amin'ny Manjakariva mamia voninahitra mampatrika mamia voninahitra ny ekipa rehetra ao amin'ny Viva itsika rehetrarehetra miaraka amin'ny filoham-pirenena miaraba ary mamia voninahitra nareo rehetra isorana betsaka ianao de makasitraka tompo ino tompo miraba anao tompo allo miraba tompo salama ianao efa Doma Patrik mba hanontany kely eto Madagasikara hoe ono araky izy olona 20 taona latsaky zany de databe sa datafarany tokony antsona zany tokony ho izy tokony izy angamba de databe zany le databe afaka aminao databe de petrahinao tsara kompe
compétent tsony ianao efa ianao a tsy compétent satria hitanao le teninao malely express inona dika zany izy dika zany dadabe Ravalomanana ianao nefa le milaza hoe manana ingénieur anankiroa ohatra ny todisy be le totisy olona manana ingénieur anankiroa nefa miteny kely zany ara-diso a satria ianao efa tsy fotoananao teo zao e alao ataon'ny tanora ohatra hoe Riandro Ratsuela ohatran'ireny fa ianao efa tsy lany maty datsony ianao sotra Patrika isaona betsaka ianao dia makasitraka tompo miaraba tompo manaona mamy miaraba tompo za zany mba hisaka ny SMS reto le ankizy vao miady mafy amin'ny baolina ny virany agny dia arzalaty efa mamaritra karamasady hoe omena anazy nefa 100 vola azony vary agny so dia mba sy mety kosa zavatra ohatran'izany satria manahirana diva iny ankizy ary mifofotra anaoty tonga diva mamaritra hoe zao raisina eto anareo ny SMS ao mba mieritreretra ihany aloha raha ohatra koa manaovanareo an'io pista iny amin'ny gradeny masina iny sy mahitsy ao dia mbola sisy zavatra hitako tao votany afaka maleo nandalondalo teny tsy ohatra tsy misy roa metatra akory nataonareo idina fa mbola antagna be sy ambany teny ihany aty fa sy mbola misy gradeny tonga teny première piste ky zany mba mieritreretra ihany dia apetrako eo ny amin'iny aloha fa momba ny téléphérique mamy tena mila misy miely misy ny mpifandarany ty satria indray mandeha ao miteny teto hoe alefaso téléphérique eo a eo président fa hitantana anazy dia feno caméra ao anatin'ny trano ao izevana zany mangalatra ao io misy izy io fa 5 cents asio atrany amin'ny kabinina alohany dia mba hiverevanay hoe iny mpanoatra fa nitaingina téléphérique dia ankoatran'izay a tokony entanareo documentaire izy io isaky lahady hoe mba mpafantarina zany mba mana hofandaharana nareo zany agnaparitana niraka ny Madagasikara fa namina vaovao koa koa andefasana an'io tsy misy 3 minitra dia efa fihita zany fa tokony mba atao documentaire zany izy io a dia mba mahita hoe io ny téléphérique fa mandeha dia raha mba tonga ny any amin'ny faritra mazy ohatran'io hitanahita amin'ny télé zay aloha no mafa dia mankahely isaona betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompo miraba tompo miraba tompo verina kely mampatrika zafady tasika amin'ny baolina mba tia hanafatra kely any Marcel raha azony ampitainy any amin'ny coach Roro tsika zany ohatra ny tsy tena zatra amin'le africaine amin'le angovo tsy le daka langalanga dia tsara mba ampitaina hoe ny any amin'ny défense somary amafisiny dia zay tena mpamomby baolina no alefa fa zay ny tena lesiko amintsika zany dia tsika eo 15 minutes eo ny tena manao baolina dia avy eo milalao baolina ao ampovoany tena ohatrany hoe mampivezivezy tsy ampy nefa zay famonoana baolina ny tena mba ampitaina kely ohatra tonga ny any amin'ny Roro dia zay bakasika ny lalabe mikodana dia zao ny tany vavao izy hoe tsy fitokanana iny fa fanokafana dia zao mibady efa maty vola sady dia nisy koa aza tsy haiko ohatran'ny karana fiainana rabo angamba reny amaty vola ka tsara fantatra mimpamotra zay hoe fitokanana iny zalahy fa fanokafana amin'ny lalabe mikodana ary madiny Madagasikara io fa tsy hoe mitovy amin'ny États-Unis na any Japon na any Europe le izy fa vita gasy io dia ino izy io dia izy famatsim-bola bady tsy averina tsy averina famatsim-bola mandeha zany ny raraka any amin'ny 2028 mifakahita amin'ny lalabe mikodana fa mahafinaritra natao amin'ny filoha 3 mandat 4 mandat sotra tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka 18 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 miraba tompoko dia miaraba mpanolotra mifandarana ary resaka be le rarabe mikodana sy le zava-bitany filotokanana taloha zany dia faly be fotsiny aloha zany satria ny asa teny tena nandety ny herinandro zay aloha ny asa alina mihitsy satria mainka ho ny folo hitokana ny rarabe mikodana dia faly fa azo mipirimo aloha maly eo ihany le izy dia hoe tatsaiko na apela le vola fa nazo aloha manarak'izay eo amin'ny resaka hoe fitokanana an'io hitany lasa hoe niny folo zany lasa hitsaitsa fotsiny le zavatra tena vita tsy tena hoe mipetsaka ara-dalàna tena mijoro ara-dalàna izy fa lasa famekana fotsiny le izy ohatr'izany koa zao hoe téléphérique nandalo teo akoron'izany teo tamin'ny maraina tamin'ny valovalo teo direka ny akoron'izany iny le téléphérique io mandeha miantona fotony zarazara ina kely fiainona daholo iny kabla rehetrarehetra iny tsy ho eny daholo fitorotoroka miantoka atiny iny hoe ahoana fandihany inona problème lazao ny vahoaka
be fanalana amin'le embouteillage le izy ohatrany lasa geste technique fotony be da be manarak'izay eo amin'le resaka mpitondra hoe ravalomana ny era Jonathan ny président actuel raha mifahitako aloha zany atreto raha momba an'le resaka fanambalanareo sy le mpanoana fanjakana na inona zany aloha zavatra ataon'le président actuel raha nga tsy mavita mivitany ravalomanana sy izy ty era Jonathan mampiandra zany rajoel etra da fotsiny mipera be fa le tena fijerenan'le sosialim-bahoaka mbola tsy hita hoe inona ny tena zava-misy fa lasa lawika fotiny be da be de hoe nareo any mpanoana fanjakana ary misy fotoana miteny hoe fijerenan'le vahoaka mahanty ty fijerena olona ngamba dia hoe izarana sy tokatrao fa le hoe programme an'le hoe tena saina no eny fa niokiny fa tsy tompoko allo tapona fensamany iny onatana savalindraka tombotsoa anazy satria fa firariny kosa le tenyle salahy teo ataoko salahy sa za zao mba fa fitopolo taona mahery isy mpitondra zany rangaha hanokatra ny volanynao fitopolo taona zao a hatramin'ny fitondrany tsirana na hitako raha ohatra ka hendry hoe mpanotra reo mivavady mangatan'Andriamanitra hoe avereny tsiranana de avereny zay tsisy fiainana hidiny zany am'izao fiainana zao fa nday miakatra foana le fiainana ka hon'le zalahy nyteny teo asaivo mitrotrongo ny lohany fa ravaly zany na radona mampiany zany maty avao apy zao tojo tafapody eo fa mampandehan'ny lela-paladiany vato masoito ny ravalo amin'ny hangalan'le boky masina tagny fa tsisy idirany ravalo tsony an'izao fa ny vola ketrehana azy tokony hoe hampiadanan'ny famille fa tsy mbola hoe olanina amle zay olo manompo anazy zay na mamy makaherentsika rehetra momba ny présidence io ranga fa ataovy referendum mahitondran'ny roa mantandra eny 2028 makasitraka mamy isorana betsaka ianao dia makasitraka tompo mirabanao tompo mirabanao tompo ino tompo natokany tsy teny natokany tsy teny fa tena ohatrany tsy mety olona repadokoatro inga ravalomana dia sosotsony amin'ny fitopolo taona ako a natokany tsy teny fa tena fitopolo taona ako a ny zany tenany amin'izao fa io raha io tena pozina zany hoe zaky zany io manao foany le olona zaky mialatsiny atoko mialatsiny ako amina tena revitsika eny ma j'ai fait une erreur fondamentale mialatsiny atoko ataovy moramora le radio anao ataovy moramora le radio fonako tena fona mila mitandronareo amin'ny efitsika io zatsika anao a fa tsy entoko zay be ataovy ambanimbany any ataovy ambanimbany any ataovy ambanimbany zay be ie de tozy am'izao tena mampalahelo fa nareo a za efitsika io ma ny miteny ako amitsika efitsika io ma tsika pino a fa io andrazely ny tenanareo ako fa ao anatin'ny faly misy tenin'Andriamanitra eny amin'ny Jeremia na any amin'ny apôstôly ny Paoly io tena hoe faly amenareo misy olony eriko tanteraka fa nanjeritra nitsy io mpanoton'Andriamanitra io voafidin'Andriamanitra io andrazely io aza mananao fononareo tena miteny ako aza ako ray aman-dreny zany miomba ny oravala mitafy taonandro a fa tena ny tsy mety io rangahy io tena miteny zareo tena fona ako amintsika mianakavy tena fona ranga tena manareo amin'ny efitsika mivaty tsika io ma katolika mivadiko fa mipetra fa grave be io ary io pasteur io za tsy miteny hoe anina fa Andriamanitra itsara anazy fa miteny ako mipetra vadytsika amin'ny efitsika io fa grave io atony fantany nataony io ravaliny anan'io fona toko fa tena atao fotoana hoe anapotika an'io a fitondrany tiny da anongampanjakana ataondreo marina tena ao zay za tsy teny tsony atoko monsieur Mampatrik tena miasatsiny ny fiain'ny foko za tsy mamiteny eto tena tsy miteny eto fa tena za ray aman-dreny fa fitopolo taona fa tsy mety io rangahy io ohatr'izay rangahy fa tena makasitraka sorana betsaka ianao dia makasitraka eny tompoko mirabanao tompoko allo miraba tompoko
Allô? Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Lazatsika ny antso manaraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20. Iny tompoko, mirabanao tompoko. Allô? Salama tompoko. Mirabanao tompoko. Ie, saika mba hanehevitra kely fa natao ihany tsy teny fa ohatran'ny te resaka amin'ity raha. Tonga ataovy moramora le radio dia tonga dia mitenena, tonga dia toizo le teninao. Ataovy moramora. Manahirana ihany le raharam-pirenena raha dinihana amin'reto antsoina hoe mpanohatra reto. Ie. Ataovy moramora le radio anao dia aza variana miaino an'le radio anao vao miteny fa tonga dia miteny. Miaino mihitsy ka. Ihany zavatra toka ihany antiko tenena hoe aza enona le radio lasa verina le feo anao ingeny tiako tenenina fa tonga dia toizo le fanehoan-kevitra ao dia ataovy moramora le radio le retournao zany ataovy moramora dia mitenena amin'izay. Andreo tsy hoe mpanohitra fa mpanimba firenena izay ny ilazako azy. Tokony asiana sokajin'olona manao politika fa tokony efa tsy ao anatin'ny hazakazaka intsony ny sasany. Ny sasany moa mieritreritra ny hanimba ny saim-bahoaka fotsiny. Fa ny ahy zany tiako tenenina tsotra sady fohy dia hoe tsika vahoaka malagasy tokony ho tonga saina. Na inona sosialim-bahoaka resahan'ny mpanohitra tsy hitondra ny varina ny lokany ambilantsika mihitsy ny filoham-pirenena fa isika rehetrarehetra no tokony hiezaka afaka hanao ny haminona ny aronantsika any an-tsena hamen'ny volantsika ao tokantrano fa izany miankina amin'ny tsirairay fa tsy ny filoham-pirenena.